Ao anatin'izao fihetsiketsehana izao dia andaondray Araho tanterana amintsika ny fanambarana izay nataon'ny Fidel Razarapiera sy Gascar Fianso ary Rajerson Antoine. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny vidéo izay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba olona mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny chaîne ity tenako amin'ny tiandro androany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fanambarana izay nataon'ireo olom-pirenena amin'izao fotoana izao no tena iomparantsika atao anatin'ity vidéo ity. Laza Razaferson ny fanangonam-panjakana manova mpitondra fa ny hetsy-bahoaka manova rafitra. Ny fanangonam-panjakana manova olona fa ny hetsy-bahoaka mitaky ny fanekena vaovao. Tsy fanangonam-panjakana izany tompoko ny zava-misy amin'izao ankehitriny izao. Ary tsy ho voasakana fa aza sakanana. Ny azahana navoaka ny fandaharana aza na dia efa maro ny sakana ary maro ihany koa ny voasakana tsy handray anjara amin'izany ho hiatrany nambarany Laza Razaferson. Maro koa ianareo no miantso sy mitebiteby sao ahafaty ahy izao zava-misy izao fa rehefa tsy maty tamin'ireny hetsika izay nitsaritany mpitandro filaminana ireny aho dia mety tsy ho faty amin'izao hetsika izao. Mila mametra-pialana ny mpitondra rehetra tsy ankanavaka averiko tsara fa tsy ankanavaka ho hiatrany izy raha nilaza fa aza Vonona ny tanora malagasy. Midika izany fa amiray fo sy mombon-kevitra amin'ny tanora malagasy andriamatoa Laza Razaferson amin'izao fihetsiketsehana izay ataon'ny tanora malagasy sy ny voaka malagasy rehetra amin'izao ankehitriny izao. Araky ny voalaza nisy lombam-bahoaka Fidel Razarapiera indray mahatsiaro ho lany fotoana ka nivoaka ny efitrano ny fivoriana ho izy hatrany. Henoy aloha sy ny fangatahana izay ataon'ireo midina an-dalambe vao manapa-kevitra atsika atao amin'ny teny miram-pirenena ho izy raha nanaitra ireo sy lombam-bahoaka namany mba handinika izay tena olana sy ny vaholana maharitra ito amin'ny tany sy ny firenena. Marina izay voalazany izay satria tokony vaholana aloha no dinihana ary tokony henona tsara ireo rehetra izay manao fihetsiketsehana sy miteny izay mba ahafahana mandinika tsara inona ny vaholana izay ho azo aroso azy ireo fa tsy sanatria kory ndeha niendrolona amin'izay toerana izay banga amin'izao fotoana izao nefa ny olana izay ho taterin'ireo voaka rehetra manao fihetsiketsehana azy tsy misy mpiaino ary tsy mbola hitam-baholana mandraky teny androany. Hoy député Gascar Fianso indray misy tia hanao kiatrano an-trano indray amin'ny fiainam-pirenena. Tsy misy ny antso tsy nandray anjara ary tsy manana heritreritra ny handray anjara amin'ny gouvernemanta vaovao izaho sy izay mouvement Gascar. Mbola misy mihevitra ny hanao kiatrano an-trano ny fiainam-pirenena ihany koa manoloana an'izao fa sarotana lalina izay mianjady amin'ny voaka malagasy sy ny firenena izao ho hiatrany nambarany député Gascar Fianso. Tsy misy hanaiky kiatrano an-trano intsony. Miantso anareo antoko politika sy hervelona rehetra tsy hanaiky atao fitaovana hamonona ny tolona ary tsy manaiky lembenana ho hiatrany ny nambarany. Nisy tokoa ny fivoriana teny amin'ny miram-pirenena fa tsy nisy zavatra tapaka atao anatin'izany ary panina Tokely Justin no nitarika an'izay fivoriana izay araky ny nambarany ity sombam-bahoaka Gascar Fianso ity hatrany. Mitovitovy araky izany ny voalazany Gascar Fianso sy Fidel Razarapiera manoloana an'izay fivoriana izay nataon'izy ireo zay. Ao anatin'ity tolona ity mo dia mifanampy ary mitsabo maimaimpona ireo rehetra naratra sy sembotra eny an-kanja ireo mpitsabo amin'izao fotoana izao. Tsy misy resaka hoe hoatrina fa fandraisana anjara amin'ny tolona sy fanampiana ny malagasy tahaka ny tena ho izy ireo hatrany. Madagasikara tsy azo atao intsony ve ny maneho hevitra ankahalalahana. Mazava be ny fanambarana izay navoaka ny vodina Europeana tamin'iny andro ny omaly iny. Zo fototra ho an'olombelona ny fahafahana maneho hevitra ankahalalahana sy mivora am-pilaminana. Izay no izy raha tena firenena demokratika i Madagasikara. Indrisy anefa fa herisetra daroka sy vono opa sy fisamborana no azon'ireo mpanao fihetsiketsehana izay tanampolo. Hatramin'ny mpanao gazety izay manao ny asany aza dia hiara-ny herisetra avy amin'ny mpitandro filaminana. Mipetraka ny fanontaniana fa efa tsy firenena demokratika intsony anga i Madagasikara fa lasa firenena miaina ao anatin'ny jadona. Mba fantatr'ireo manam-pahefana ve ny akony ratsy avy amin'ireny fihetsika izay tsy voahevitra nataon'ny mpitandro filaminana ireny eo amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny siasitraisam-pirenena ka lasa mampalaza ratsy atsika malagasy ho izy ireo hatrany. Hoy ny solombam-bahoaka Rajerson Antoine indray. Tapaka tanteraka ny loharan-ratsantanana iray any député Rajerson Antoine taoriany ratra izay nahazo azy teny tsy adany ny alatsinainy lasa teo iny. Nozerina ary nalana ny taolana potika araky ny fitarainany hatrany. Misaotra antsika rehetra amin'ny fiarah-mientana ho izy ary mitohy ny tolona satria maro ny zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny eto amin'ny tany sy ny firenena ka izay no antony anohizantsika an'izay tolona izay araky ny voalazany ity sombam-bahoaka izay voafidy tany arivony mamo ity hatrany.
midika izany fa tsy anakilembena izy ireo fa hanohy hatramin'ny farany izay tolona izay. Mijoro ny komity izay mpandrindra ny tolona na KMT. Tafajoro ny komity izay mpandrindra ny tolona izay ahitana ny GNZ influenceur mpanakanto izay tsy manakilembena sy ny syndicat. Miainga avy amin'ny KMK ny fandaminana rehetra ny amin'ny tohin'ny tolona. Ny ato kely izany tolona izany tamin'ny andro ny omaly iny fa fantatra taorian'izay kosa ny fiverenana an-kianja amin'ity androandroany ity. Melohany KMT ny herisetra ataon'ny mpitandro filaminana indrindra fa ny ao amin'ny gendarny GASY izay tena manao herisetra amin'izao fotoana izao ary tsy mandefitra mihitsy ho an'ireo rehetra izay manao tolona ireo avy eo anivony izay mpitandro filaminana voalaza narana izay. Tamin'iny androny omaly iny nanaitra ny maro raha vantany vao nahita ny zazakely izay teny ankajy fotsy teny izay tratrany lacrymogène izay natsipiny ireo mpitandro filaminana tao amin'ny trano fonenan'olona tsotra teny amin'iny manodidina iny. Nanavotena nivoaka teo ambaravaran-kely ny tao an-trano teny ankady fotsy ambato mitsangana moa no niseho izao tranga izao izay tena nomelohiny be sy ny maro satria hatramin'ny zazakely tao an-trano aza dia sempotra n'izay bomba lacrymogène izay. Nefa ny olona mipetraka ao an-tranony tsara no anipazana an'izany rehetra izany mba fon'olombelona ihany ve ho izy ireo hatrany. Hisy fiara hitatitra maimaim-poana amin'iny lalam-pirenena voalohany iny ary nampafantatra ny génération Y Madagascar fa misy fiara izay hitatitra maimaim-poana an'ireo mpianatra kira vodivorona eny Anosy manomboka amin'ny 10 hariva izay ahitana ny logo amin'ireo fiara ireo. Fampitambo avao ho lavitry ny mpanao gazety voapetraka teny amin'ny lapan'ny fitsarana ambaratonga voalohany teny Anosy ny fitoriana ny GS6 sy ny FGN taoriny ireo tranga herisetra izay niharitra tamin'ireo mpanao gazety izay nanomboka ny 12 septambra hatramin'ny 30 septambra 2024 lasa teo iny. Nandritra ny fihetsiketsehana izay niseho tamin'ny toerana maro tao Madagasikara no nahitana an'izany. Fitoriana izay natao amin'ny alalan'ny ordre des journalistes de Madagascar mo ity fitoriana ity izay iarahana amin'ireo fikambanana 30 izay ivondronan'ireo mpanao gazety rehetra. Nandritra ny fametrahana ity fitoriana ity dia nanome tanana ny mpanao gazety ireo mpisolo vava ao amin'ny pôle d'avocat bénévole GNZ izay manome tanana maimaim-poana ireo mila fanohanana ara-pitsarana ivondronan'ny mpisolo vava 20 mianadahy izay mitarika manerana ny faritra maro ao Madagasikara ao. Tsy mijoro amin'ny fitoriana fotsiny ihany nihetsiky ny mpanao gazety ao Madagasikara ao amin'izao fotoana izao, mitaky sy ny fanadihadiana arahana fandraisana fepetra izy ireo atao mangarahara amin'ireo nanao herisetra, mitaky ny fialantsiny ampahabe maso amin'ny ireo izay nanao an'izany ihany koa ary mitaky fanomezana antoka na lettre d'engagement avy amin'ny mpitandro ny filaminana ho fanomezana tokony fiarovana ny mpanao gazety eo ampanantanterahana ny asany ary ny fanajana ny fahalalahany asa fanaovan-gazety ao Madagasikara ao izy ireo hatrany. Ady iraisana amin'ny mpanao gazety rehetra manerana ny nosy izao hanoherana ny herisetra atao amin'ny mpanao gazety ka manentana ny mpanao gazety rehetra haneho hatrany ny mahamatianina anatin'ny fanatanterahana ny asa ho izy ireo hatrany. Midika izany fa mivondrona avokoa ny rehetra amin'izao fotoana izao na ny mpanao gazety na ny olon-tsotra na ny mpianatra na ireo mpanao politika izay manohitra mafy an'izao zava-misy ao Madagasikara ao izay mampangena izy ireo fa jadona tanteraka no iainan'ny vahoaka malagasy efa tao anatin'ny taona maro zay. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny videontsika ary tsara voatrany miabone chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka ady amin'ny rarosoa.